Ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mitady hirika hanafahana amin'ny fampianaran-diso Andriamanitra. Mitady hirika hanafahana antsika amin'ny fampianaran-diso Andriamanitra. Izany indray no asongadiny mofinaina an'io Petera 2:2 ny andininy 1:12 hatramin'ny 4:40. Vakina ary amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ireo dia olona sahisahy, mitompo teny fantatra, sady tsy matahotra hiteny ratsy ny manana voninahitra. Fa ny anjely aza, izay mihoatra amin'ny tanjaka sy ny hery, tsy mitondra fiampangana hitenenany ratsy azy ireo eo anatrehan'ny tompo. Fa ireo kosa, izay miteny ratsy ny zavatra tsy fantany, tahaka ny biby tsy manan-tsaina, fa manan-tsaina fotsiny ihany, izay teraka ho fisambotra sy ho famono, dia aringana tokoa amin'ny fahalotony, ary hiarany ratsy ho valin'ny faharatsiana izy. Ataony ho zava mahafinaritra ny velona vetivety amin'ny fi, ka be pentipentina sy tsiny izy, sady velona amin'ny fi eo amin'ny fanasam-pifankatiavany. Raha miara-mihinana aminareo, manana maso feno fijangajangana, izay tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana, dia mamitaka ny tsy miorina tsara izy, ary mampahazatra ny fony amin'ny afatratry ny fitiavana harena, dia zanaky ny fanozonana izy. Efa niala tamin'ny lalana mahitsy izy ka nivily nanaraka ny lalan'ny Balama zanaky Boera, izay tia ny tambony tsy fahamarinana, nefa voanatra izy noho ny fahotany. Ny borikimona dia manao feon'olona, ka nisakana ny adalan'ilay mpaminany. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mitady hirika hanafahana antsika amin'ny fampianaran-diso Andriamanitra. Tamin'ny vanim-potoana ny fiangonana voalohany tokoa mantsy ry havako malala, dia ny roborobo izay tsy izy, nanao hazakazaka tsy omby aloha ny fampianaran-diso samihafa. Tsy teo intsony Jesosy, efa nanomboka maty tsikelikely ireo apôstôly izay niara-belona tamin'ny tompo. Tsy niorina intsony ny fampianaran'ny soratra masina, fa nanangana fampianarana ho an'ny tenany ireo olona tsiraray avy, ka dia nanjaka ny fampianaran-diso na ny herezia hoy isika. Ny mpanoratra ny epistily, na ny apôstôly Paoly zany, na i Petera, na i Joda, na Jakoba, na i Jaona, dia samy mananatranatra ny fiangonana ny amin'ny afitsoko reto fampianaran-diso reto avokoa. Ireo mpampianatra sandoka mantsy dia ambara eto ny toetran'izy ireo, afaka vakintsika ny toko iray manontolo, fa manana toetra ratsy maro dia maro izy ireo, fa izay voatonona sy voatanisa eto fotsiny dia sasa foana ka mitandroka mpanompon'Andriamanitra, mitandroka manam-pahefana, tsy matahotra hanome tsiny ny manana voninahitra, tena manao fisainana biby mihitsy, araka ny voalaza eo amin'ny 12, manao fisainam-biby ka mendrika hoaringana, mendrika hiarany ratsy izay ho vokatry ny faharatsiana. Ireo mpampianatra sandoka dia miliba sy manao fiainana kokoa, ka manao zava-dehibe ny hita maso. Tena filazana eto moa dia hoe manao zava-mahafinaritra ny fi,
tia rendrarendra, tia miliba, tia le atsotsika hoe manao fiainana na amin'ny fitondrantenany na amin'ny fisainany. Ary tatsika eto fa raha ohatra ka tsorina amin'ny fitenin'ny tanora dia hoe tia mirevy mihitsy izy ireo na amin'ny fisakafoanana na fisotroana na amin'ny fijejejona na amin'ny fijangajangana. Ary tia vola ihany koa aza araka izay voalaza eto. Tia vola ary samy mampanjaka mihitsy ny tsy fahamarinana, samy hamadika ny marina aza mba ahazahoana vola. Omena ohatra eto tahaka izay nataony Balama lay mpaminany izay sananozina ny Israely noho ny amin'ny fitiavam-bola namadika ny fahamarinana. Saingy eo anatrehan'izany rehetra izany ry havako malala ao amin'ny tompo dia asehon'Andriamanitra mandrakariva ny fitiavany ny olona ka mitady ny fomba rehetra Andriamanitra. Eny, mitady hirika Andriamanitra tsy hahalasako babo anao ao anatin'ny fampianaran-diso. Mitady hirika Andriamanitra tsy hahatonga anao hanaraka ny firehana samihafa izay mitondra anao any amin'ny fahaverezana sy ny fandringanana. Tatsika eto zao fa Andriamanitra no nampiteny tahaka ny feon'olona ilay boriky moana izay tsy miteny mba hanakana any Balama tsy hanozona ny mpanompon'Andriamanitra. Andriamanitra no mitady ny fomba hanakanana anao tsy hosodoka ny faharatsiana sy ny fampianaran-diso maro samihafa. Omen'Andriamanitra anao ny teniny mba hiarovana anao amin'ny fampianarana manodoka sy fampianarana izay mitondra anao amin'ny fahaverezana. Efa nambaran'ny apôstôly Paoly mihitsy ohatra fa raha momba ny fakapanahy dia asian'Andriamanitra lalana tsy hahatongavanao, tsy hironanao ho amin'izany. Eny, hanakana anao mihitsy aza mba tsy hiaino na hijery izany. Amin'izao vanim-potoanan'ny herinandro masina izao, aoka ho tsarovanao ry havako malala fa lay Jesosy Kristy izay nijaly dia nijaly noho ny amin'izay hanavotana ny olona. Efa ao anatin'ny fitadiavana fomba hamonjena anao. Eny, hirika farany nataon'Andriamanitra anolorana vahaolana ho an'ny fahaverezana. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsarovy fa mitady hirika Andriamanitra ka manolo-tsaina anao ary manolotra anao vahaolana eo anatrehan'ny fahalavona sy ny fivarianana samihafa. Eno ny feon'ny fieritreretanao, eno ny feon'ny fanahy masina, eno ny bitsiky ny fanahy masina izay miteny aminao. Hitantsika eo amin'ny toko voalohany amin'ny ity Petera faharoa ity ny andininy faraka amin'ny 20, fa tsy misy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra noho ny tenenan'ny olona arak'izay nitondrany ny fanahy masina azy. Eno ihary ny feon'Andriamanitra izay manakana anao tsy hivarina ho any amin'ny fahaverezana. Eno ny feon'ny fanahy masina, eno ny feon'Andriamanitra izay miteny amin'ny alalan'ny teniny, mandrara, manakana, eny mitaona anao ho any amin'ny fampianarana izy ka hialanao amin'ny fampianaran-diso. Fotoana hiarovana finono izao, fotoana hijoroanao ho mpanompo marina. Eny, fotoana
izay itehirizanao ny finoana tena izy mba tsy hosodokany fampianarana etsy sy eroa, fampianarana melipatrana izay mitondranao ho any amin'ny fahaverezana. Aoreno tsara, aoreno mafy ao amin'ny Jesosy ny finoanao, fa izy ihany koa mitady ny fomba rehetra amonjenanao. N'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao zay Tompo noho ny amin'ny dingana lehibe izay ataonao anakana anay tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fandrika harato izay alefan'le ratsy ka mitady hanodoka na mitady hisandoka anao Jesosy mihitsy aza. Misaotra anao miaro ny finoanay. Misaotra Tompo ary resy lahatra izay fa ao aminao no misy ny fiainana mandrakizay. Vavaka manokana izay Tompo ho an'ireo mpanomponao izay nofidinao, ireo mpitandrina rehetra manerana izao tontolo izao, indrindra mivavaka ho an'ny mpitandrina FJKM izahay, mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany fandrika izany, ary arovanao sy ampaherezinao amin'ny fijoroana vavolombelona, amin'ny fitoriana ny filazantsara izay ataon'izy ireny, mba tsy hanatsiny amam-pondro amin'ny fiavianao ny fitoriana izay ataony. Dia ampahomby azo, eny ampahomby azo Andriamanitro eo ambany fitarihan'ny fanainao masina. Dia amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.